eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia isan'ny aretina mahafatolona betsaka ny omamiadana indrindra fa ny omamiadany nono sy ny tranonjaza ho an'ny vehivavy. Amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao dia nandatanteraka hetsika fitiliana maimaim-poana ny omamiadan'ny vozy ny tranonjaza sy ny nono ny fondation Akbar Ali miaraka amin'ny fikambanana Pakamama, ny ONG La Vita PRT sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary ny tanora sy ny fanatanjahantena. Jemi Mara Daniela sy Mami Samuel. Vehivavy manodidina ny 2,000 izany hoe vehivavy eo amin'ny 590 isan'andro no ezahana ho atao fitiliana maimaim-poana momba ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza sy ny nono ao amin'ny distrikina Antananarivo faharoa manomboka amin'ny alatsinainy 12 volana martsa hatramin'ny 17 volana martsa izao. Etika izay karakarainy ny fondation Akbar Ali sy ny fikambanana Pachama entina anetanana sy sorohana ny omamiadana. Entanina araka izany ireo vehivavy mba hanantona ny fokontany hanoratra anarana. Satria ny fondation Akbar Ali zany dia miasa ho an'ny vehivavy sy ho an'ny zaza zay sahirana. Izay no tena hoe antonasan'ny fondation Akbar Ali. Dia amin'izao occasion-ny andro vehivavy zao zany zahay dia miara-miasa amin'ny association Pachamama mba hanao an'ilay fitiliana ny omamiadan'ny vehivavy amin'ny tranonjaza. Fitiliana ny atao satria raha voatara loatra zany ny ahitana an'ilay omamiadana dia tsy sarotra ny fitsaboana na eto na any ivelany. Ny zavatra tena tadiavinay amin'ity zany dia fitiliana ataontsika hoe faran'izay mba hoe vita anatin'ny herinandro eto Antananarivo dia distrikana Antananarivo faharoa aloha zany no esahanay satria tsy ho vitanay daholo raha Antananarivo iray manontolo. Isy ny camion mobile Louise izay an'ny fondation Akbar Ali hijanona eny amin'ny fokontany Ambatoroka andohany mahandro seza Antanimora ary Manakambahiny. Azo atao tsara araka izany ny misoroka ny omamiadana raha voatily mialoha sy voatsabo mialoha izany. Faranana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena lehibe lalao rugby lalao vonolo fito izay tanterahan'ny vehivavy arahana amin'ny firenena hafa dia Kenya, La Réunion, Mayotte ary Madagasikara ny hetsika izay karakarainy ny fikambanana. Ny fikambanana Pachamama no mikarakara ity hetsika ity izay hoe hetsika ara-panatanjahantena fikambanana izay mitaiza tanora malagasy avy any amin'ny faritra sahirana.